Fampisehoana ny fomba fandizana nentim-paharazana bara no manasongadina ny festival régional Karitaky andehan'ny fanfito tanterahana ao amin'ny commune Ranohira faritra Orombe manomboka ny 2020 izao volana izao no izoran'izany toy izao ny fanazavana ny ben'ny tanàna ao toerana. Tonga indray zao ny andehan'ny fafito amin'ny festival régional Karitaky. Ny Karitaky moa araka ny ahafantarantsika azy dia fomba mampanao bara zay ina ty danse folklorique bara izy io zay miaraka amin'ny aponga sy ny sodina ary ny tena mazava-dehibe azy dia le filosofia ao anatiny hoe io le danse io zany dia hoentina interprétena ny fihetsiky ny omby zany hoe ny bara dia rahantsika malala fa io omby io zany ny tena hoe antom-pivelomany dia io no asany andavanandro dia io zany no ezahany mba adika ao anatina dihy anankiray. Ny amin'ity indray mitoraka ity zany dia mazava ho azy fa misy ny fanovana be dia be moa natao anisan'izay zany satria ao amin'ny takin'ny ministera no hoe mba asina karazana atelier sy conférence ao anatin'ilay mandritry n'ilay festival satria ny festival Karitaky dia rahantsika malala fa mandritry ny 5 andro dia ao anatin'io 5 andro misy atelier anankitelo dia misy conférence anankroa. Zay zany no anisan'ny hoe fiovana be amin'ity